Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Miarahaba anao izay miomana ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo izay ho avy tsy ho ela eny amin'irao ny lanitra. Manomana ny ara-panahintsika tokoa ny Tompo amin'izao andro farany izao a. Dia miomana hatranintsika satria akaiky tokoa ny fiavian'ilay mpamonjy antsika. Ny tsy ho lava resaka fa alohany hitondrako ny révélation tenin'Andriamanitra dia iray vavaka isika. Jesosy milala misaotra anao indrindra satria tonga eto indray izay hizara izao tenin'Andriamanitra izao. Eny Tompo malalo, atany fihazakazahana tokoa izay mandra-piverenanao eny amin'irao lanitra. Ary mila anay ianao hibebaka isan'andro hanantona anao. Hifona Jesosy, tsy ho variana manoloana ny zava-misy. Fa anohy ny dianay hatrany. Tsy ho kivy, tsy ho ketraka. Misaotra Tompo malala, mitenena koa ianao amin'ny alalan'ny teninao. Mitenena araka ny fombanao rehetra eto ambavako ny teninao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Raha vavy anadato amin'ny Tompo ny tenin'Andriamanitra hoentiko amin'izany fampaherezana anao sy ny révélation zany dia atao amin'ny Korintiana voalohany toko 9 andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazana dia samy mihazakazaka avokoa. Nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Mihazakazaka toy izany mba hahazo anareo. Mihazakazaha toy izany mba hahazo anareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahomby tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izaho ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto. Ary mamely totohondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao na dia hifantory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Ry hava malala intsika ary fantatsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany dia momba ny mpiazakazaka. Dia izaho sy ianao ilay mihazakazaka isan'andro mandra-piverenan'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Antany fihazakazahana antsika satria ny tanjona antsika dia no any an-danitra any. Ny tanjona antsika dia ho tonga any an-danitra any. Halleluja. Ka mampahery anao izao tenin'Andriamanitra izao mba hazoto hiazakazaka hatrany ianao. Tsy ho variana, tsy ho solafaka eny an-dalana, tsy ho kivy, tsy ho ketraka. Fa ny fanahy masina anie hiaraka amintsika mampahery antsika. Halleluja. Ao anatin'izay ry havana ny révélation azoko dia ao anatin'ny nofy, anatin'ny mihazakazaka dia misy anankitelo izay mihazakazaka. Dia tonga eny aloha, efa lasa aloha zany a, dia rehefa tonga zany dia misy mitehatehaka zany. Misy mitehatehaka dia rabaina tonga zao ohatray zany hitako amin'ny nofy. Dia za zany hitako hoe lasa aloha. Dia tsy nijanona teo nefa ohatra tory anankiray nataoko dia nihazakazaka be na hery be. Nefa rehefa avy hoe mbola misy tory indray mandeha mbola lasa ihany fihazakazahana. Dia tena mpiazakazahana tena dia ny zavatra tsapako hitako ao anatin'ny nofy dia misy orana, misy fotapotaka. Dia somary nijanonjanona zany rehefa tonga amin'ny fotapotaka. Somary hoe kivy mahita an'ilay fotaka sy ilay orana zany hoe ahoana ny hazakazahako amin'ity. Halleluja. Dia zaho anatiny mbola miadakadana amin'ilay lalana fotaka. Ny avy ao ariako efa lasa nandeha alohako mihazakazaka midebasy anahy. Amen. Dia taitra za tao anatin'ny torimaso. Ry hava malala manambara miteny amintsika Jesosy fa mila mihazakazaka foana antsika. Tsy mijery an'ilay zavatra misy tsika, ilay fotapotaka, ilay orana, mety ilay rivotra, mety hoe izany ny tranga eo anatin'ilay fihazakazahana izay ataontsika. Misy ny ady, misy ny olana, misy ny aretina. Fa izany tsy tokony hampijanonjanona antsika, izany tsy tokony hijerentsika. Satria raha ohatra mitovy reto tsy hoe za dia marina fa nisany koa za
mandray an'izany révélation zany, manomboka aty amin'ny tenako aloha no tenen'i Jesosy voalohany, satria ataoko ahoana moa ny hitory amin'ny sasany nefa tenako, nefa za tsy mandray azy fa tsy maintsy manomboka amiko aloha vao ny hafa zay miainy koa. Zaho aloha mandray voalohany, ka tao anatin'izay nofo zay de niazakazaka fa tena hoe teny an-dalana iny zany nisy fijanojanoana feheveriko hoe efa hoe raha hitako amin'ny nofo zany de ohatrany hoe efa lasa de misy mitehatehaka, misy miteny hoe rahabaina fa tonga soa, nefa tsy tapitra eny le fiazakazahantsika, tsy tapitra amin'izay fa mila mandeha foana eny an-dalana eny koa, nefa tsy mijanona fa mbola misy koa ny tafio-drivotra, misy fitsapana, misy fizahan-toetra, nefa ao anatin'izay tsika de mila mandroso hatrany, mila miazakazaka hatrany. Halleloia. Araka ny ten'Andriamanitra zay nizaraiko teo moa de tiany meny fanahy masina anahy rehefa nahazo an'izay révélation zay hoe tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiezaka zany de samy miazakazaka avokoa. Miazakazaka avokoa satria ianao miteny hoe mbola janojana nefa tsy fantatrao ny avy ao fara lasa alohanao, ianao mbola mieritreritra an'le problème anao, mbola mijery an'le olana zay atrehanao, ny aorianao efa lasa. Kaoka atsika indrindra amin'izao andro iandrasantsika an'i Jesosy zao tsy hijery le olana misy lehibe mihoatra ny olana zay diavintsika io Jesosy. Amen. De eto moa izy de milaza ary ny mpiazakazaka rehetra de mahomby tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny de mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Halleloia. Mila mahomby tena antsika eny amin'ny fiazakazahana eny, mahomby tena antsika raha misy zavatra mandroa antsika, raha misy ny fahoriana, misy ny tsifisina, mila mionona, mila mahay mionona, mila manao discipline ny vatantsika. Mety eny am-piazakazahana eny ianao maro ny zavatra lelovanao, mety tady ho kivy ianao, mety tady verin-dalana ianao, fa mampahery anao androany ny tompo, mampahery anao ny tenin'Andriamanitra, tohizo hatrany ny dianao. Tsy tahaka an'le nofo teo hijanonjanona aloha satria nahita le fotapotaka sy le ranoranorana fa mandreraka be ny azakazaka amin'ity fa aleo aloha mandeha miadakadana. Tavela eo ianao raha izany, fa tohizo hatrany ny dianao, tohizo hatrany mandra-piavin'i Jesosy eny aminao lanitra. Ary rehefa eny am-piazakazahana anao tsy afaka hitondra entana be, tsy afaka mbola hitondra hoe hoentiko aloha ty, sakelehako aloha ty. Ao anatin'izany ohatra ka hoe andeha hazakazaka atsika, hoe hanatratra an'izay hoe ny tanjona atsika de no any an-danja, ny tanjona atsika de tsenan Jesosy, nefa eny am-piazakazahana eny tsika tsy afaka mbola hoe misy mahita vetsika ny mpiazakazaka andeha hisotro toaka, mahita vetsika ny mpiazakazaka andeha hitondra akanjo be dehibe amin'ny fihainoany ny vatany, fa tsy afaka hazakazaka izy na hitondra kiraro be ranjeritra be hoentiny miazakazaka, tsy afaka hazakazaka izy amin'izany. Tahaka an'izany koa izao sainao, raha andeha hazakazaka atsika tsy afaka hiaraka amintsika ny fahotana, tsy afaka mbola atsika hijangadrangana sady miazakazaka hanatratra hoe andeha any an-danitra, andeha hitsenan Jesosy, tsy afaka atsika, tsy afaka anao zany mihitsy ka hoe eny am-piazakazaka any mbola anatin'ny fisotroana toaka, eny am-piazakazahana eny mbola anatin'le laingalainga sy fitapitaka, mbola anatin'le fiatsaram-belatsiny tsy fitiavanamana. Non, tsy afaka hiazakazaka atsika ary tsy ho tonga amin'le tanjona mihitsy tsika. Araka ny eto volazana eto de hoe zay mahazo ny loka ihany, nefa iray ihany izy nahazo ny loka. Karaha te hahazo loka za sy anao de tsy afaka hiaraka hitondra an'izany zavatra zany miaraka amintsika, fa mila maivamaivana, mila maivamaivana zany mila mitsakitsana ny ratsy rehetra, mila miala ny ratsy rehetra. Halleloia. De mbola miteny izy eto hoe ny atsika io izy ny satroboninahitra tadiavintsika de satroboninahitra tsy mety lo. Halleloia. Satroboninahitra tsy mety lo de tsy amin'ity tany ity. Ny satroboninahitra zay mety ho lo de ianao mbola misakambina le fahotana, mbola miaraka amin'le fahotana, mbola miaraka aminao eny. Sady miazakazaka ihany ianao nefa mbola eny sakelenao ihany fijangajangana. Non, mbola satroboninahitra mety lo no tadiavinao anatin'izay. Fa raha tianao ohatra anao mikatsaka le satroboninahitra ny lanitra tsy mety lo de mila mitsakitsana zany, mila miala zany, mety marary ianao eny am-piazakazahana eny, mety misy fantsipatsika, misy tsilo, misy fotapotaka, misy rivotra, fa zao miazakazaha foana. Esoro zay manavesatra ny rehetra, ny ranjeritra rehetra esoro, ny blouson mavesatra rehetra, ny entana mavesatra rehetra esoro. Ento amin'i Jesosy fa Jesosy mahay manamaivana an'izany. Halleloia. Mba hahafahanao tonga amin'le tanjona,
mba hahafahanao andray le satroboninahitry ny lanitra. Alleloia. Tsy ny satrobonin'ny lanitra ny tany mihitsy no ilayntsika fa ny satrobonin'ny lanitra ny lanitra. Dia mandiny fa ainam-boroboly dia milaza hoe raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto. Tsy tokony hanao kitototo tsika eny amin'ny fihazakazana eny. Raha tao anatin'izany nofo hitako zany dia sahalan'ny hoe manao kitoto satria mbola nijanonjanona. Mbola nijanonjanona fa satria mety an'ilay fotaka dia kamo ny andeha. Ny avy aoriana laza ihany ianao zany mbola eo mijanona eo. Fa zao aza manao kitoto ny fanompoana amin'ny tompo. Raha Jesosy miteny anao manaova fiaina, raha ny fanahy masina miteny anao manao valom-bavaka ataovy zany. Raha ny fanahy masina miteny anao fifadiakana ataovy zany. Raha ny fanahy masina miteny anao mila mivavaka ho an'ny rahavavy ihany ianao ataovy zany. Alleluia. Manaova fifadiakana maina ianao ataovy zany, fa zany le fihazakazana zany. Zany le tsy manao kitoto. Alleluia. Fa tsy hoe tsy vitako ty fa nofoko ty tsy zakako satria nofoko ty tsy mahazaka an'izany. Dia mbola nofinao zany mibaiko anao. Amen. Ary mamely totohondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Halleluia. Aza manao kitoto. Ka na dia mamely totohondry ianao, mety hoe mamely zavatra, mitondra zavatra ngeza ianao, mety eny andehanana eny ianao tena mahatsapa mihitsy ianao hoe mavesatra zany entaentiko zany. Tsy mora zany ianao alimbavaka manomboka amin'ny 7:00 hatramin'ny 7 maraina zany. Sahalan'ny mamendry totohondry amin'ny rivotra reny ianao rery eo mandohalika mivavaka eo fa tsy mahavita tsonona ny lohalika. Zay le mamely totohondry. Fa nefa kosa izy tsy toy mamely ny rivotra. Na dia manao an'izany ianao aza mieritreritra hoe manao an'izany ho zava-poana. Aza mieritreritra ianao hoe sahalan'ny rivotra mandalo fotsiny zany zavatra ataonao zany. Tsy very maina zany fikelezany ataonao iny zany. Alleluia. Raha tena manao sitrapon'ny tompo ianao tsy very maina zany fihazakazahana ataonao zany. Tsy mamely rivotra ianao. Fa ny valim-potianao dia ho hitanao fa any an-danitra any. Alleluia. Ary mbola mitohy dia hoe fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevonjiko fandrao na dia efa nitoro tamin'ny sasany aho dia ho lavina ny tenako. Halleluia. Halleluia. Mila asiako mangana ty tenako ty. Mila asiana mangana ny tenanao. Any Mateo izy dia milaza hoe aza mitsara fa mbola tsy tsaraina. Ataonao ahoana ny jery ny sompoka azo eny amin'ny rahalanao sy ny rahavavinao nefa ny ianao tsy hitanao. Zany matetika mahavoantsika mihitsy zany. Be dia be ny fampitsara, ny fampiteny. Fa mba hitako ve ny anahy? Hitako ve ny hitanao ve ny ianao? Vao hitsara ny hafa ianao, vao hiteny ny hafa ianao, asio mangana aloha ny tenanao. Aza maika mitsara, aza malaiky miteny ty vavantsika ty. Vaoko aloha ny anahy ny diniko aloha. Mba mahavita ve za le mitsara ny hafa? Tsika zao samy mihazakazaka. Tsy fantatra, mety ilay voalohany lasa farany, mety ilay farany lasa voalohany araka ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Paoly dia miteny eto, asiako mangana ho izy ny tenako. Zany manisy mangana ny tenana zany tsy mora. Asiana mafy sady mangana. Raha olona mpanao totohondry, raha olona mpanao boxe zany tena hoe mipitsika mihitsy ngamba ilay olona andraovana le boxe sy le daka. Zany mangana zany tsy mora. Ka raha teo mangana tokoa, raha tena hoe tena hoe anisany io tenanao dia mazotoa mifadianina. Misy hoe 30 jours. Mety ianao aiza koa isan'izany. Tsy vitan'olona zany fa Jesosy fa mpamindra fo mpamela elo. Marina. Hamindra fo mpamela elo ka Jesosy. Fa nidirantsika amin'ny lanitra dia misy prix à payer indrindra amin'izao andro iandrasantsika an' Jesosy zao. Tsy atoritory fotsiny tsika na dia hoe efa nandray an' Jesosy ary. Fa mila ezaka ao, misy ezaka ataonao. Ahoana moa ny fandraisanao amin'i Jesosy isan'andro isan'andro? Tahaka ianao ny mianatra ihany mifofo ianao mba ahazoanao le diplôma ohatra. Tahaka izay koa zasy ianao. Ka tsy maintsy manisy mangana, mety hoe mandohalika efa maivay mihitsy mandohalika foana. Ny feo efa farina mihitsy fa tsy tafavoaka intsony satria maina. Na sakafo tsy tafatelina intsony, izay le manisy mangana ny tenany. Halleluia. Ka androany ny tenin'Andriamanitra sy Jesosy dia miteny amintsika. Mila tsika mihazakazaka hatrany. Ary mila tsika mijery an'io tenantsika io aloha. Fa raha tsika mijery ny hafa,
dia lasa mitsara atsika ary mora atsika zany miverin-dalana. Fa raha ny tenako no jereko dia mahatsapa hoe tsy tanteraka, mahatsapa hoe mila fanamboarana, mila fanarenana ny fiainako eo amin'ny Jesosy ao amin'ny tarana isan'androandro. Zay le fihazakazana ataony isan'androandro, mivavaka isan'andro ny tsy tapaka. Alleloia. Mety tsy fataonao zany fa androany ianao dia takiany tompo, mbola manana fotoana ny tompo aminao, takiany Jesosy aminao zany, manana fiainam-bavaka, manana alim-bavaka, manana fifadiakana. Alleloia. Aza miandry ny pastera, aza miandry ny mampera, aza miandry ny rahavavy, aza miandry ny rahamada, fa raha manana fotoana anao afaka manao fifadiakana, manao fifadiakana, ana fotoana anao manao alim-bavaka, manao alim-bavaka. Alleloia. Ary invité ny zavatra hoe mavesatra navesatra ny ara-pananao, nimba ny ara-pananao, ialao zany hitsakitsanjo zany rehetra zany, fa ny satro-boninahitra tadiaviko sy ny tadiavinao dia any an-danitra any. Ny handovan'ny lanitra zay ny satro-boninahitrantsika kristianina. Koa dia mampahery anao za, na dia hoe mafy ny lalana zay diavinao, mety mandalo ady ianao, aretina ianao amin'izao fotoan'izao, mety kivy ianao amin'izao fotoan'izao, tsy hainao intsony izy nalainao, very asa ianao, tsisy vola intsony. Jesosy mahay manokatra lalana anao. Toy izo hatrany dianao, aza mijery an'ilay olana manoloana anao, fa lehibe eo Andriamanitrantsika ao. Mba fantatsika moa nitondran'ny zanak'Israely zay manoloana ny ranomasina mena, nefa vitan'Andriamanitra nanasaraka ny ranomasina mena, ranomasina. Alleluia. Lehibe mihoatra ny olana anao io Jesosy. Fa zao toy izo hatrany ny hazakazaka, mba ho tonga amin'ilay tanjona azoanao le loka izasenao. Amen. Dia voninahitra an Jesosy irery ihany, mbola iray vavaka isika. Jesosy malala misaotra indrindra amin'izany teninao zany, mampaherezana anay, azoto hiazakazaka, azoto hibanjina anao hatrany, tsy hijery ny olana manoloana anay, tsy hijery ny tafio-drivotra Jesosy malala, ampitombo ny finoanay hatrany, mba hatratraranay ny tanjona ary azoan'ilay satro-boninahitra izay efa miandry anay. Jesosy malala, ampahereza raha misy kivy anoany, raha misy efa mamoy fo, raha misy ao anatin'ny aretina, androany ianao Jesosy hamangy azy, androany ianao hampahery azy. Halleluia Jesosy. Kasihony fo mampananay, tsy hijery an'izaniza zay, afa-tsy ny tenanay, ary anisy mangana an'io tenanay io. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen.